avy netseza sy mama dia andeha arak-ilalao amin'ny linaza sao. Evo, avia kia. Tsisy ila mama natsoa fa andeha ilalao amin'izay za. Izy ny Lina, namako be sady tiako be. Anao tantara zao zay Inona moraka izy ny ilaina rehefa anao tantara? Ie, vato. Da ohatry tsika roa hitady vato e? Iza ninakatsako? Wai, miantso aky mamanay Da ino niaraka aminahy fa katsakasy kokoa ne zany e? Da oary sady za koa zany nona be. Mamo, iaraka hinana amintsika koa Eva. Wayo, fangandry tonga dia mipetraka. Inona ary nadiny Lina raha fantatrareo? Zany mihitsy. Tsy nanasa tanana tamin'ny savony izy nefa izay zao hinana goûté. Rehefa alohan'ny sakafo sy tsinona dia tsy maintsy manasa tanana amin'ny savony Andao apitsika izy. Mihintsy manaraka tsara nareo Manahoany tanana? Manahoany savony? Manahoany rano? Manahoany Eva? Manahoany daholo nareo? Tanana savony sy rano zao ny namako tena tsy misaraka amina mihitsy. Vonina ve nareo? Ie, vonina izay. Hitan'ny Lina, alohan'ny sakafo dia tena ilaina manasa tanana. Satria na tsy hitan'ny maso ary dia tena fe mikroba ny tanantsika, sady nareo roa avy ny lalao. Noho izany dia mila manasa tanana amin'ny rano madio sy savony foana isika. Ndao reto isika ny tena fomba fanasana tanana. Arao tsara araka izy Sao madio, sao madio, sao madio, madio ny tanana. Lemorano ny tanana. Pesa savony kao sotakizao. Koseo, mandrapa ny sakfolo. Manomboka androany isaky ny sakafo dia tsy adingo intsony manasa tanana amin'ny savony. Andao amin'izay ki nanakatsaka. Mazotoa ki Eva. Mazotoa ki